ao anatin'ny vaovao samihafa indray kosa azy taoriana ny fahatrarana ilay karanina iray ny alatsinainy teo dia nisy ny fanadihadiana izay nataony mpitandro ny filaminana ka nahasaronana basy maro sy bala tany talata maty lovana Manantsofo mitondra ny anjinjin'ny vaovao. Taorin'ny fanadihadiana nataony mitandro filaminana dia baoritra misa 3.700 misy bala ary baoritra misy basy misa 7.10 basy calibre 12 no tratra mitandro filaminana. Tao amin'ny tranona karana dia tsy talata maty no nahitana ireto basy lava ireto. Raha ny fanazavana ministra ny filaminana anatiny Rakotondra Zakarsaina dia ny alatsinainy lasa teo dia efa nisy karana hafa tratra teo ny fasankarana nitondra basy lava misa 10. Io no nahatonga mitandro filaminana no fanadihadiana ka nahitana ireo basy hafa. Raha ny fanazavan'ilay karana na tratrarana basy dia tsy talata maty dia namany karana any Frantsa no nandefa ireto basy ireto. Manafatra kojakoja fiara tany amin'ny namany karana any Andafity izy fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nampiny basy niaraka taminy. Ho an'ilay karana tratra tetsy amin'ny fasankarana dia voalaza fa ho alefa any atsimo ireto basy nentin'ireto.